Tsy nanadino ireo olona sahirana eto amin'ny fokontany akoron-drano Atsinanana ny grupy WM amin'izao akatoky ny fety ny asaramanitra izao. Nampifaly sy nanome sakafo fa indrindra ny zara aretrina sy bodofotsy ho andreo zaza marobe izy ireo androany tetsy amin'ny fokontany akoron-drano Atsinanana. Na dia teo aza ny fahalasan'ny tale jeneraly Midi Madagasikara dia nanio ny asa vitany ireo mpandimby azy. Toy ny efa fanaony isa-taona, mahatsiaro ireo mpiara-belolaminy sahirana izay mila fanampiana ny vondrona WM. Tonga nanome hafaliana ireo ankizy madinika ny groupe WM androany tetsy amin'ny fokontany akoron-drano Atsinanana. Na dia efa tsy eo intsony azy Madame Fafa dia nanohy ny asa soa nataony ny mpandimby azy. Ankizy manodidina 100 avy eo amin'ny fokontany akoron-drano Atsinanana no nozarain'ny vondrona WM arendrina sy bodofotsy amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Zaraina zany rehefa avy eo bodofotsy, biscuit, ny sakafo. Misaotra ny Rotary Club Milo Antrantsa sy ny fikambanana pharmacie ihany koa ny WM. On remercie aussi le Rotary Club Milo et l'association des pharmaciens Milo car il nous permet de distribuer tout au long de l'année du lundi au vendredi un repas quotidien chaque midi aux enfants de Fokontany. Donc merci à eux et applaudissons-le ici. Ankoatr'izany anefa dia mbola manome sakafo ireo ankizy avy eto amin'ny fokontany izy ireo isan'andro. Hitan'ny soratra teny amin'ny endrik'ireo ankizy sy ny ray aman-dreny ny hafaliana. Nankasitraka ny groupe WM ny sefy fokontany no ireo zava-bitany ny vondrona WM marobe teo amin'ny fokontany akoron-drano Atsinanana hatramin'izay ka hatramin'izao ary indrindra ny zava-bitany tale jeneraly ny Midi Madagasikara izay toizan'ny zanany amin'izao. Sitraka mantatelo eo ankoa ny organisme national ireo mpiara-miasa amintsika sorana dia biaraka ny nazanakara mankasitraka mantatelo tena fento fonay ary fitiavana falitsika no riasaramanitra falitsika fatyfatymbana rehetra ihany koa. Nanambara moa ny avy eo amin'ny vondrona WM fa anatsara ny fokontany ka andoko izany. WM zany anampy amin'ny fokontany andoko an'ity tany ity ataotsika etagovao mihitsy. Tsy voasamba no nanao hetsika tahaka izao ny groupe WM fa isa-taona isaky ny Noely sy ny fetiny 24 Jona dia mahatsiaro ireo ankizy eto amin'ny fokontany izy ireo. Tsy mijanona eo amin'ny fety ihany ny asa soa ataon'ny groupe WM fa misy ny fanomezana sakafo isan'andro an'ireo ankizy madinika.